Fahalomerambantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana mofinaintsika amin'ity talata ity misaotra an'Andriamanitra trantsika satria avy aminy any mbola maheto antsika ihany koa raha iso tombontsoa lehibe ho anao hatranin'izany. Manderantsika any amin'izany nefa dia vavaksika. Ry tompo-panjakanay ao misaotra anao indrindra ny amin'ny fahafahana mbola mihaona aminao, misaotra ny amin'ny fitahinao, isaoranay ihany koa ianao izay miasa amin'ny fiainanay. Andray ny rehefa aminao zahay dia aoka tsy ho fahazarana fotsiny ihany no andraisana ny teninao fa ho sakafo ampitombo anay tokoa ary aoka ho tsapanay lalina ao anatinay ao ny fisianao, ny hazo fijalianao ary indrindra ny mahazanaka ao anay ihany koa. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao ny tsiambaratelo ny tanjaka ara-panahy. Ilay amin'ny Isaia 7:1-3 manao hoe fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Tena ilaina tokoa ny amin'ny fitolomana am-bavaka mba azahoana fahombiazana. Mitondra hery ny vavaka, efa nandresy ny fanjakana ary miasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombina ny vavan'ny liona ary namono ny filetaletan'ny afo dia nampandositra ny miaramila ny firenena hafa ny vavaka. Niankina tamin'Andriamanitra Jesosy ary ny ray fo taminy ao amin'ny fierena izay aniavo indrindra, ao ambanin'ny aloka ny tsotoa no ankanesan'ny olona ankehitriny sy taloha mitoetra ao izy ka asa mendrika no vokatr'izany. Miaosa ihany anefa ny finoana, tapaka ny firaisana ary voapetina ny asa atao. Ny fiainan'i Kristy kosa dia fitokiana tsy miovaova izay tohanany ny firaisana izay mitohy hatrany ary tsy misy okianina. Tsy afaka hita ny fahombiazana ambony indrindra ny kristianina raha tsy mahafantatra ny tsiambaratelon'ny hery. Tsy maintsy manokana fotoana hisainana, hivavahana ary andraisana an'Andriamanitra izy ireo mba hanavaozana ny hery ny ara-batana, hanavaozana ny hery ny ara-tsaina ary hanavaozana ny hery ara-panahy. Mila ny famelombelomana avy amin'ny fanahiny izy ireo. Rehefa azony izany dia hatanjaka ny am-panahiny, azo hery ny vatana sy ny atoreraka ary ahita fitsaharana ny fo tsotraka. Ny vavaka ny tena im-panahy, io no tsiambaratelon'ny hery ny finoana. Tsy misy fomba hafa azahoana famonjena na fiarovana ho an'ny fanahy. Mampiray mivatana ny fanahy amin'ilay loharan'ny fiainana ny vavaka ary manatanjaka ny fanandramany ara-pivavahana izany. Manana ny lanjany manokana ny vavaka iarahana amin'ny ankohonana sy ny fiangonana, kanefa ny fiainam-bavaka manokana sy ny firaisam-po mangina amin'Andriamanitra no mamelona ny aim-panahy. Tao an-tendrombohitra niaraka tamin'Andriamanitra no nibanjinan'i Mosesy ny modelin'ilay rafitra mahatalanjona izay natao hitoeran'ny voninahitr'Andriamanitra. Eo an-tendrombohitra miaraka amin'Andriamanitra koa dia amin'ny toerana mitokana izay fandraisana manokana amin'Andriamanitra no natao hibanjinantsika n'ilay filamatra ambony indrindra izay kasaina ho an'ny olombelona. Koa ho azontsika atao ny mambolavola ny toetrantsika mba ho tanteraka ilay teny fikasana manao hoe honina eo aminy sy handeha eo aminy aho, ho Andriamaniny aho ary izy ho oloko. Amen. Ny Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka ny fanahinao masina Tompo mba hampitombo ny fitiavana hivavaka ka hanokananay fotoana mba hifandraisanay bebe kokoa aminao. Aoka ihany koa ianao hampiteny anay ao anatin'ny vavaka ataonay. Aoka ny fanahinao masina hamoaka ireo rehetra izay tokony hitalaonay sy tokony hovanay ao anatin'ny fifandraisanay aminao ary aoka ho voakolokolo, hiova sy hatsara hatrany izay ao anatin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.